Zayn ko no ivadiantsika ny amin'ny pejim-baovao hafa tanteraka mihitsy ny hampitombo mihoatra ny 20% ny fanondranana entana makany ampitan-dranomasina no tanjon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana amin'ny ity taona vaovao ity mba hatongavana amin'izany nefa dia misy ny tetikasa rogoavana tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'izany ohatra ny fametrahana paikady nasionaly makasika ny fanondranana entana eo ihany koa ny fametrahana irony antsoina hoe guichet unique irony. Ny ampitombo mihoatra ny 20% ny fanondranana entana makany ivelany ny tanjona apetraka ny ministera ny varotra amin'ity taona 2024 ity. Atongavana amin'izany dia tetikasa roa no totosainy. Ao anatin'izany ny fametrahana ny paikady nasionaly mikasika ny fanondranana entana ary ny fametrahana ny guichet unique. En tant que ny direction générale ny varotra velany zany dia miezaka mihitsy ny manao an'izay ohatrany hoe climat de confiance zany sy mametraka an'izay climat d'investissement favorable zay ao Madagascar. Dia tsika manana produit exportable be da be raha miresaka hoe vanille na girofle na cacao na ohatran'izany fa ny amin'ny taona ity zany tanjona dia mametraka ny stratégie nationale à l'exportation dia jerevana zany zay filière porteur rehetrarehetra dia ho favorisena sy ho ampina zany ny mpandrahara rehetrarehetra ho améliorer l'exportation reo. Ny fampitomboana ny tahan'ny fanondranana entana makany ivelany izay mitaky ihany koa fanatsarana ny fambolena ary indrindra fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Sur aloha tsy maintsy misy progression na 20% zany minimum aloha ny exportation ny vokatra fa ny exportation vokatra zany tsy hoe vitavita ohatran'izao fotsiny fa en amont ary amin'ny mombana agriculture zany ohatra hoe produit agricole izy mila encadrement kokoa zany ny mpandrahatsika any dia zay zany ilay ministera ny commerce mihitsy zany ho anampina ny mpandrahara rehetrarehetra dia eo koa moa zay koa moa anatin'ny le dialogue public privé dia be da be zany ny zavatra ahitahitan'ny mpandrahara. Mikasika ny fametrahana ny guichet unique ny laza ny tale général ny fanondranana fa iarahana amin'ny ministera samihafa ny fametrahana izany. Ny tanjona dia ny anamorana ny fombafomba rehetra ilain'ny mpandrahara amin'ny fanondranana entana makany ivelany.